Mbono aminareo hatrany ny fahasoavan'i Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Nandiantsika ry havako hiaraka hivavaka toy fanaontsika isaky ny maraina tahaka an'izao. Ry Tompo rainay any an-danitra, ianao no rainay amin'ny anaran'i Jesoa Kristy. Isan'andro tsy mitsahatra izay midera mankalaza sy manome voninahitra anao. Mendrika anao izany Tompo, ianao ilay mipetraka eo amin'ny seza fiandrianana, manerinerina ary araka ny nambara teo be voninahitra. Koa indreto izay miakohaka eo anatrehanao, indreto izay mankalaza manome voninahitra anao. Koa ingany tsy ho amin'ny vava fotsiny fa ny fiteny, ny fihetsika, ny ataona iray manontolo dia ahitana taratra an'izany voninahitra ao izany. Amin'ny anaran'i Jesoa, amen. Ry havana, iray amin'ny toetra izay mampiavaka an'Andriamanitra ary ilazana tokoa fa Andriamanitra fitiavana izy, dia ny fanondroany antsika olombelona ny amin'izay tiany atao mba ahasambatra sy hampiadana antsika. Iray amin'izany ny fitsarana farana, ka io no anisan'ny toroteny voalohany nataon'i Jaona mpanao batisa, izay tsy inona akory fa niresahany ny amin'ny mahazava-dehibe ny fibebahana. I Jaona mpanao batisa dia nitoro fa efa akaiky ny fanjakan'ny lanitra dia nitaona ny olona mba hibebaka izy. Tena ilaina ry havako ny fibebahana, satria raha tsy nandalo an'io fiainam-pibebahana io isika dia tafajanona amin'izay toetra sy fanao efa nilovana sy niainana hatramin'izay. Iny mety nifahatoran'ny karazana fahotana sy fahazaran-dratsy samihafa. Tena ilaina ry havako ny fiainam-pibebahana, kion-dalana iray eo amin'ny fiainantsika amin'izao fivahiniana ity an-tany izao. Ry havako, mba ahazoana manan-tanteraka ary indrindra miaina araka ny tian'Andriamanitra atao ary dia mampatsiahy i Jaona mpanao batisa eto fa tena ilaina io fiainam-pibebahana io, ary io no hitsarana antsika, iray amin'ny hitsarana antsika amin'ny farany, izany hoe rehefa ho avy Jesoa Kristy. Izao ary ny teniny, dia vakiana amin'ny anaran'i Jesoa. Eny an-tanany ny fikororoana, ary izy hanadio tsara ny eo ampanoloany, ka hanangona ny variny ho any an-tsofotra, fa ny akofa sy ny mololo ho dorany amin'ny afo tsy mety maty. Amen. Matthieu 7:1-12. Misy fomba fanao tamin'izany rehefa miaka-bokatra na fararano, trobahana amin'ilay ohatran'ny hoe forsa. Ito moa izany dia hoe fikororoana ny vary izay mbola miaraka amin'ny mololo, dia alefa atsangana ambony ka dia tsofin'ny rivotra ny mololo sy ny akofa, fa ny vary kosa dia midina miraraka amin'ny tany. Dia toy izany koa no sary ampitain'i Jaona mpanao batisa eto rehefa ho tonga ary Jesoa Kristy amin'ny farany, hanavaka ny vary sy ny akofa ary ny mololo izy. Ny vary ho tehirizina any an-tsofotra, fa ny akofa sy ny mololo kosa ho dorany amin'ny afo tsy mety maty, izany hoe afo mandrakizay izany. Izany no miseho rehefa hitsara Jesoa, ka na ianao akofa sy mololo ho dorana, na ianao ho vary ho tehirizina, dia io izany ilay hoe andova ny fanjakan'ny lanitra ry havana. Tsisy afa-tsy reo ihany izany tsika olombelona eto ambonin'ny tany. Koa mety aiza ho vary ry havako? Amboary teny izao ary ny fiainanao amboary teny izao. Aza miaina amin'ny fiainana taloha intsony, fa miaina amin'ny fiainam-baovao efa nandalo ny fiainam-pibebahana. Amen. Andeha hivavaka ary isika. Ry Tompo rainay an-danitra, indre ny fitiavanao anay ary, dia isan'andro ataovy mahay mieritreritra sy mandinika izay, na ho akofa sy mololo na ho vary andova amin'ny fanjakanao. Koa ingany mifanahinao masina no ekenay hitady-dalonay mandrakariva isan'andro mba hatanteraka ny sitraponao amin'ny anaran'i Jesoa. Amen. Ho aminareo fiadanan'i Jesoa ry havako.
Amen.